Entina pirsihana ny ekipa pirenena makidy Madagasikara zany ao anatin'ny taranjam-baolina lavalava izay katroka amin'ny Senegal amin'ny alahady avy zao dia mahatsiaro tena ho manana andraikitra ny tompona andraikitra eo avy nivon'ny primature nitondra ny anjara birikiny izy ireo atao anatin'ny fanohanana ity ekipa pirenena ity ka nanolotra volatra ny amin'ny 5 tapitrisa ariary tamin'any. Taorin'ny fandresen'ny Maki ny alahady teo tetsy Mahamasina izay nanoloana ny Zambianina dia tonga nanome tsodrano ny Maki indray ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta omaly ariva tetsy amin'ny profesany tetsy Anosy. Nandritra izany fotoana izany no nankahirezany ny Maki de Madagasikara ka nanolora ny vola 5 tapitrisa ho an'ny mpilalao-an'ny Maki. Miarabanareo zay sy filohampirenena moa rehefa nanao tatitra taminy dia faly izy ary miarabanareo amin'ny anarany koa ary izy moa zany nanome tsodrano hoe ndao mba azonao raisina akory zareo mba mena moraly kely mena tsodrano satria ilaina zany ary mampandroso ny taranjam-panatanjahan-tena amin'ny firenena rehetra firenena maro zany manerana ny zao tontolo zao dia ny mpitondra ao aminy zany no manome encouragement voalohany. Mbola nampanantena moa ny Prime Ministre fa mbola nanome izay vitany amin'ny alahady izao indray indrindra mialohan'ny lalao hiatrehan'ny Maki de Madagasikara any Senegal.